Alahady 12 Marsa taona 2020. Indro ankalazantsika ny karemy faha-efatra riavako malala. Ary eo anivon'ny FJKM alahatra ny asa fifandraisana sy fampitam-baovao izao anio zao. Indro mbola mitarika antsika ho amin'ny fandinihan-tena ny tompo loha hevitra vandinitsika volana Marsa. Amin'izany ary ndeha ary hitsangana amin'ny voninahitra n'Andriamanitra isika toy. Ho ampitomboina ho aminao sy ho amin'ny ankonanao aneny ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo 720 no hiderantsika ny tompo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-efatra, ary ny hira 420 ny andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo sy faha-efatra no hiderantsika ny tompo koa amin'izany riavako malala. Ndeha ary hideran'Andriamanitra amin'ny salamo 720 andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra sika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Milanitra mitory ny voninahitran'Andriamanitra ary apatavaka manambara ny fantany. Miandro samy teny amin'ny andro manivy azy, ary ny alina samy manao pahalalana amin'ny alina manivy azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy reza iteo. Efa nivoaka ho any tany rehetra ny famolaina, ary ny teny dia miaraka ny farany izao rehetra izao. Tranolay ho an'ny masoandro natao teo aminy. Amen. Ivavaka isika riavana. Andriamanitra ianao, indro zay mivory amin'ny anaranao eto amin'izao tempolinao masina izao, mideranao mankalaza anao manome voninahitra anao, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjako. Ary dia mafisinay ankehitriny ny fisaoranay anao, fa lehibe loatra ny fitiavanao, ka indro mahatafavory anay eto amin'izao tempolinao masina izao. Amarino ary fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia eo fovoany ianao. Manatrika anay
ary azona iatehana amin'ny miram-bavaka amin'ny teninao amin'ny fantona masina izay tanterahana eto. Dia ka ny fanahy masina ameno anay hiaso ampona tsirairay avy eo voninahitra Andriamanitra irery any izay ataona eto amin'ny anaran'i Jesosy ny vavana toy izany. Amen. Andre ny sitrapon'Andriamanitra isika riavana amin'ny alalan'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora sy vaky ny tenin'Andriamanitra terikopa voalahatra ny amin'ny toroteny ihany koa. Koa hitsangana ny ankizy sy ny tanora ny hira valo sy valonjato andininy voalohany kosa no irantsika amin'ny teran'ny Tompo amin'izany. Jesosy eo misotranao zahay satria mbola afaka andre ny teninao dia mitenena aminay Jesosy fa vonina eno anao zahay. Amen. Afaka mipetraka sika. Inona moa loha hevitsika amin'ity volana ity? Ka fiara amin'ny baibolinareo ao amin'ny Jaona 4:14 andininy fahaenina tapany voalohany ihany. Jaona 4:14 andininy fahaenina tapany voalohany ihany. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy tsara izao lalana Samaria. Amen. Mitarika amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Misy tantara kely iray izy tomantsika lesona. Any ampita misy toerana nivoahan'ny volcan dia nataony zareo fitsangatsanganana ilay izy fa misy faritra tsy azo aleha dia misy miambina eo amin'ny alohan'ny fidirana dia misy ankizy vavy nandeha mijery tao dia ozy izy ilay mpiambina teo amin'ny lohan'ilay toerana hoe toerana rehetrarehetra dia azonareo aleha fa misy faritra menamena kosa tsy azonareo hidirana. Dia nandeha zareo, rehefa tonga tao nefa zareo dia olona ankizy lahy kely zoky avia aty fa mahafinaritra be kay ato toerana ilay tenen'ilay mpiambina hoe tsy azo aleha andao fa mahafinaritra be ato. Dia ozy izy ilay zokiny vavy hoe infanteny ilay mpiambina fa tsy azontsika aleha aho ka aoka sika hanaiky azy izay. Dia tsy nety ilay ankizy lahy fa nandeha ihany noho ny elaela nefa tsy miverina izy dia lasa ilay ankizy vavy nakany ilay mpiambina avilo fa tena nandeha tany ny zandriko dia mbola tsy miverina hatramin'izao. Dia ozy izy ilay mpiambina hoe efa nitenenareo fa tsy azo aleha any andao aingana jerena nijerena izy ao anatin'ilay izy nefa misy rano ilay nivoahan'ny volcan tena mangotragotraka be ilay rano ary mahafaty mihitsy. Kanjo ilay ankizy lahy kely mibilisatra tao mila kapa ny sisany hoe tsy nanaraka ny tenin'ilay mpiambina tery izy fa ny zavatra nahafinaritra azy dia nataony ihany ny zavatra tiany. Ohatrany koa sika tonga tam-piangonana sika andeha hivavaka sika eo amin'ny Jesosy vao manomboka miditra amin'ny fidirana nefa sika dia izao na ilay sika sy telefona miresaka amin'ny namantsika sika pastera iraka Jesosy mitoroteny namantsika andresahantsika mivavaka sika namantsika nkitikitia-tsika mihiry sika silgoma ny sakosakontsika nefa hoe ame voninahitra an'Andriamanitra ny antony hahatongavantsika tato. Dia sao tena nampalahelo anazy mihitsy raha sendra nandeha tany Jerusalema dia nahita ny tranony
nataon'ny olona fitavatavahana, fivarotana amin'ny kirariny. Tena nalahelo Jesosy, tena nanakorotana tao amin'ny fiangonana, tao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy. Hoy izy hoe efa voasoratra hoe ny tranoko atao fivavahana fa tsy atao serenjolahy. Ka manomboka androany, tsy androany ihany hoe misy an'izao dia hoe anginy, fa manomboka androany vao miditra amin'itsy fidiran'itsy dia anginy. Apetraka any anaty kitapony telefônina. Andramo ange miantsanao ny talehanao dia andramo, miantsanao izy mampiantsa anao dia tonga ao amin'ny talehanao, raisinao ny telefônina, izy miresaka aminao, tsakotsakonao ny silgo na mandefa mesazy amin'ny namanao ianao, fa mino fa tena tonga dia voaroaka ianao. Andramo ange any am-pianarany atsoiny talehanao ianao dia izao kitikitio ny namanao dia tsakotsakoa ny silgo dia mandefa AMP, fa tena mahasazy ianao. Maika moa Jesosy dia miantso antsika izy hien'ny tenin'Andriamanitra. Tsy eto Jesosy fa maniraka, eto Jesosy manatrika antsika solo tena ihany pastera hiraka avy amin'ny Jesosy, miresaka amintsika pastera Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Isika nefa tsy miheno, tena mandefa AMP tsika, misakosako silgômy tsika, mikitikitika ny namantsika tsika, tsy misy ara mivoaka tsy misy. Nefa Jesosy miteny amintsika, atsiany Jesosy mihiry tsika, tsy mihiry tsika fa miresaka amin'ny namantsika. Na dia ratsy ara ny feonao, mirasy, fa izay no meny tompanao, nome voninahitra izy. Rehefa tonga ny firana, rehefa tonga ny zavaka, akopy ny masonao. Rehefa tonga ny toriteny, hiteny aminao ny tompo, dia noho izy. Mitarika amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Amen. Fan'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mihira ny sampana fifoazana laharana fafitopolo ka ny andininy voalohany ihany no indro hiderantsika ny tompo mialohan'ny hitsanganan'ireo mpanompony amaky mifandimby ny perikopa voalahatra. Soratra masina dia mbola hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tompo, tonga fotoana hiainona ny teninao, fahavisa fahandreanao hiteny aminay indray amin'ity anio ity, ka mangataka ny fanano masina hiasa mahery eto mba hivoky zava-tsoa izay rehetra miandry ianao, satria ny teninao dia fanilo ny tongotra sy fahazavany ny lalanay. Ny teninao dia manasitrana ny aretinay, ny teninao dia mamaha ny olanay, ka noho izany dia mila manana fahendreny izay eo am-pianona n'izany teny avy aminao izany. Eo raha mpanomponao izay hitondra ny afatrao, feno ny fanano masina izy mba tena voky nofo avy aminao izahay, satria tsy ny sakafo ihany no mahavoky anay fa ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra. Ka dia ny fanano masina ao anatiny izany mpanomponao izany mba tena hanambara ny afatrao marina tokoa aminay izy. Ireo koa izay amaky ny teninao, midina ao anatin'ireo mpamaky teny ireo ny fanano masina mba tena hanambara ny afatrao marina tokoa izy, ka tsy hisy diso na dia litera iray azy. Ary rehefa eoka izay henony afatrao dia ampidino ny fanano masina ry tompo, hampangina ny tabataba rehetra ary hiainy tsara ny teninao rehefa vahoakanao ireo, ka ny devoly izay mitady any elingely
dia didiana soloana miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mandray any avarimrehatra afo maharitra mandrakizay. Dia mitenena ary Jehova fa vonina ihany ny mpanotonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjenay. Amen. Ovakina misaitra amintsika amin'ny soratra masina. Sokafo ny baibolinao ao amin'ny salamo faraka amin'ny 50. Vakina manomboka ny 1:1 hatrahatra eo amin'ny 2:12. Salamo faraka amin'ny 50. Vakina manomboka ny 1:1 hatrahatra eo amin'ny 2:12. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habe ny fiantranao, vonoy ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afa-kelo, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fatsaroako ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no namitako, ary izay ratsy eo imasonao nefa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanantsina ianao raha mitsara. Indro, tamin'ny eloka ny niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no torotoroina any reniko. Indro, fahamarinanao am-pony sitrakao, ary fahendrenao amin'ny miafina nampahafantarinao ahy. Diovy isopa aho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Hampandrenesy fifaliana sy faharavoravoana aho, hifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Hafeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny eloko rehetra. Amin'ny fo madio aho Andriamanitro, ary avaozy orina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra amin'ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toa amin'ny fanahy mazoto aho. Amen. Mbola itoy ny vaky teny. Hotohizantsika ny famakiana teny ny soratra masina. Sao dia hitantsika ao amin'ny filazan'ny tsara araky ny Matio. Filazan'ny tsara araky ny Matio toko 7 ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Filazan'ny tsara araky ny Matio toko 7 1:1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no anoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka hanaisotra ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao. Ripy tsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesorana ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Mbola ho tohizana ny vaky ny soratra masina. Hofaranantsika ny vaky teny. Izany dia hitantsika amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko 2:1 ka hatramin'ny 11. Romanina toko 2:1 ka hatramin'ny 11. Za makazy amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany tsy manan-kalahatra ianao ralehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay tsaranao ny sasany ho anameloanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara azy dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao ralehilahy izay mitsara manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa mazoaninao ny hareny fahamoram-panahy sy ny fandeferany ary ny fahampony? Satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-pon'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka ho amin'ny raketanao fatezerana ho anao amin'ny andro fatezerana sy fampisehoana fitsaran'Andriamanitra. Izay malon'olona rehetra araka ny asany avy, ho an'izay maritra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana, dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny hoan'ny tenany ihany koa sady tsy manaraka ny marina, fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza fiadanana koa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa.
fa tsy misy fizahantavany olona amin'Andriamanitra. Ray masonao manamasina famarina teninao famarina. Amen. Ny rafanampiny laharana fahaenina ny andininy faharoa no tanterantsika hitsenana ny toriteny eo am-pitsanganana. Ny rafanampiny laharana fahaenina ny andininy faharoa ataontsika izany ankehitriny. Anapakalalandavompontsika eny ny fanamasin'Andriamanitra azahoantsika mandray toriteny amin'izao karemy faefatra tentsika izao amin'ny Alahady 12 ny volana Marsa taona 2024 ity. Mitarika ho amin'ny fandinitenan'ny Tompo. Ary amin'izany indrindra no andraisantsika ny salamo 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Ry havana, raha misy boky atao amin'ny Baiboly ampiasaina matetika eny ampiasaina betsaka amin'ny fampiompivavahana dia ny bokin'ny salamo, satria ao aminy no mirakitra ny tononkira-piderana, ny tononkira-pisaorana izay entina manandratra ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fanontona masina. Hitantsika izany amin'ny hoe mideranjy eo misaorany anarany mankalaza azy. Ary mbola hitantsika ao amin'ny bokin'ny salamo koa izay anehoana tononkira ho fianteherana, ho fiankinana, ho finoana dia toy ny fanekam-pinoana mihitsy atao amin'Andriamanitra. Hitantsika izany amin'izany ataon'i Davida hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Iasa mpanompony fa ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara tena fanekam-pinoana. Fa amin'izay hitantsika eto avako malala dia indro kosa tononkira-pibebahana, fifonana, fiaikena elika izay ataon'i Davida ampanao salamo ihany rehefa indro nandiny teny ny eritety nahatsapa ny fahadisoany ny tsy fahatanterahana, azo lazaina hoe ny fandava ny sitrapon'Andriamanitra, nahatsapa ny ratsy vita ny teo anatrehan'Andriamanitra. Ary vokatry izany fandinitena izany no azahoantsika mametraka hoe ny vokatry ny fandinitena dia fiantorana amin'Andriamanitra, fiankelokeloka tanteraka amin'Andriamanitra. Ary izany no andeha ho raisitsika voalohany ry havana. Ny vokatry ny fandinitena dia fiantorana amin'Andriamanitra amin'ny famelan fiankelokeloka tanteraka. Araka ny andininy voalohany sy ny andininy fahaenina izany. Fiantorana amin'Andriamanitra mazava be ny voalaza ny andininy voalohany. Mamindafo ho amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonohy ny fadisoko, miantoraka amin'ny Tompo izy. Nandiny tena ny amin'izay tsy fantanterahana. Ary tsy izany ihany fa indro koa ahitana ny tena hoe fiankelokeloka tanteraka nataon'i Davida anatrehan'ny Tompo. Ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra, fahatsaroko ny fahadisoko, ary eo anatrehana mandrakariva ny fahotako. Eny taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko. Miaiky ny eloka vita ny Davida.
indrindrindrindra rehefa nambarany natana mpaminany ny heriny nariavana ny eloko nataony Davida amin'izay natonga azy ny bebaka tanteraka eto, ny aikeloka tanteraka eto, ny antoraka amin'Andriamanitra. Rehefa avy nandiny tena dia tsy inona fa nakavadin'olona, namon'olona. Hitantsika izany any amin'ny Samuela faharoa toko 12 ny 1:voalohany ka hatramin'ny 7:10 mitantara an'izany zavatra atao hoe mamoafady tsy araka ny mampanompon'Andriamanitra nataony Davida izany. Davida nanao fanahinina nanota teo anatrehan'Andriamanitra, nanao fanahinina tsy nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Voalaza fa izay ratsy teo mason'Andriamanitra no efa nataony. Natahotra izy fa sao ilozan'Andriamanitra, sao tsy ahita ny fanatrehan'Andriamanitra tsy leo ny fiainany, ary dia indro ho lavitra ny fanahin'Andriamanitra. Ka mba amelany elony ny Andriamanitra, andray ny fitarainany ny Andriamanitra, ny fiantoroahany sy ny fiekekeloka, dia izao hoy Davida hoe aza manary hialo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fananao masinaniko. Ry havana malala, ny antoraka sy ny aiky ny eloka vitany Davida mba tsy ho tapaka ny fifandraisany amin'Andriamanitra, mba tsy ho rava ny mahampanompon'Andriamanitra olom-boafidy voafantona teo amin'ny maro azy faratany ampiandrasan'ondry tonga mpanjaka. Ry havako malala, vokatra lehibe amin'izay fandinitena nataony Davida zao hitantsika izao. Davida nanaiky anarin'Andriamanitra, anaiky ho taomin'Andriamanitra ho amin'ny lala tsara ka mibebaka marina tokoa. Eto dia tsy matahotra ny fitsarana mihitsy Davida amin'izay fiekekeloka fiantorahana ataony izany, mba ho marina ianao raha mitsara ary tsy hanatsiny ianao raha miteny. Izany ny tenin'i Davida eo amin'ny 1:4. Ry havana, maro sika, maro ny olona nefa malala hoe ratsy iny, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iny, tsy mety iny, raran'Andriamanitra, tsy araka ny didin'Andriamanitra. Fa izao ny mampalahelo, izay andraran'Andriamanitra ny olona ihany no mampisisika azy atao. Izay efa anakanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sitrapony sy ny teniny ihany no mbola ataon'ny olona. Izany mila zana fa mafiatoka ny olona, maditra ny olona. Ary dia hitantsika tamin'ny 10 minitra teo fa izay nandrarana n'ilay ankizy ihany no mbola nataony fahafatesana no hita vokatra izany. Ary dia tahaka izany sika miroso any amin'ny fahotana, any amin'ny fanaovana ota, mazava tsara fa fahafatesana no tambiny ota. Fisarahana ara-panahy ny tompo, fahafatesana ara-panahy amin'izay ifandraisana ny tompo. Teto Davida mazava tsara efa niteneniny ao anatin'ny 10 fa aza mitsangatsanga, aza mamono olona, fa nataony izany, nataony Davida ihany. Tsy misy afaka anamary tena kosa nefa sika ry havana fa tsy navita ota teo anatreny tompo. Eto sika tsisy afaka ilaza fa tonga lafatra, fa dia mitovy amin'ny Davida ihany, teneniny, anariny, tarihina ao amin'ny lala tsara, fa lavy ihany, potraka ihany noho ny amin'ny fahotana, noho ny amin'ny eloka izay mbola tanterahantsika. Ry havako malala, ny fampiarana antsika dia izao, tsy ny fahalavona no lehibe fa ny fiherenana. Ary izay fiherenana izay no indro mampiseho fa tokony antoraka amin'Andriamanitra, iaiky ny tsy fahatanterahantsika, iaiky ny elokontsika tamin'izay lalan-diso, tamin'izay nandikana ny didin'Andriamanitra. Ry havako malala, mbola manana tombonandro azahoana mibebaka sika, azahoana mekeloko sika. Dia tombonandro fahavelomana, tombonandro mpibebahana omeny tompoantsika afako. Tsy mbola misy izany hoe very any amin'ny afo be izany ianao, tsy mbola voatsara ianao ka tsy manana anjara ny fiainana mandrakizay. Tombona antsika ny kareny, tombona antsika ny azahoana mandiny tena raha tarihany tompo amin'izany mba hanahaka ny Davida, andeha iantoraka amin'Andriamanitra, andeha iaiky ny tsy fahatanterahantsika. Ary amin'izany raha tena miantoraka amin'Andriamanitra sika, miarina, miaiky eloka, miarina, dia izao anana ilay fiainam-baovao, anana ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra, satria izy no mandray ny fiekekeloka ataontsika, izy no mandray ny fibebahana ataontsika, ny fiantorana izy no mandray antsika koa mibebah marina tokoa. Ry havako malala, amin'ny lalana izay izorantsika, amin'izay fiainana diavintsika, aoka iantoraka iaiky ny elokontsika eo anatrehany Jesosy sika, anatona an Jesosy, andray an Jesosy tompo sy mpamonjika, anaisitra izay hevitra mampisaraka antsika amin'ny Jesosy. Sady izao ny tenin'i Jesosy, ry havana malala, hoy Jesosy, tsy tonga iantsony marina aho fa ny mpanota mibebaka, ary tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary.
ry havana isika no mpanota, isika no marary araroty ary izao karemy zao, hitarika ao amin'ny fandinitena, hitarika ao amin'ny fiantorahana sy ny fiekekeloka ao amin'ny tompo, ary ny vokatry zany dia fiainam-baovao, fiainatsambatra tafaombona amin'ny tompo indray, miatoraka aminy dia raisiny. Fa izay manatona ao ny tompo dia tsy mba ho lavika mihitsy, ary dia zany marina tokoa. Niantoraka tamin'Andriamanitra Davida, niaiky ny elony teo anatrehany izay nataony Davida teo anatrehan'Andriamanitra, vokatry izany miainy ny tompo, mandray ny tompo. Ary eto moa ry avako malala raha raisitsika ny tany amin'ny Matio 7 eo amin'ny andininy fadimy tapany voalohany eo dia manao hoe aoka esorina ho alana lay andro eo masonao. Iny ry avako malala lay tsy fataterahantsika iny andro, ngizy iny manoloana n'ilay fiheverana hoe misomboka azy eny amin'ny rahalanao. Izay aloha ny dia ho esorina, izay aloha ny dia ho alana amin'ny alalan'ny fiantorana amin'ny tompo, amin'ny alalan'ny fibebahana marina, mba azahoantsika malalaka ny fijerentsika sy ny fijorontsika eo anatrehan'ny tompo. Ry avako malala, ny vokatry ny fandinitena koa faharoa dia izao, fanantenana ny famelan-kelaka, fanantenana ny famelan-kelaka. Araky ny andininy 7 ka hatramin'ny 12. Tena fanantenana ny famelan-keloka ny vavaka fibebahana sy fifona nataony Davida. Amin'reto teny izay azo lazaina fa miseto amin'ity salamo fibebahana ity, diovy aho, sasao aho, ampandrenesy fifaliana aho, afen'ny tavanao ny pahotako, amoroa ny fomadio aho, ary ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao. Zany atao hoe taraina ny Davida zany dia tena fanantenana famelan-keloka fa hodiovin'Andriamanitra, ary ampandresen'Andriamanitra ka azo fifaliana indray, ho averin'Andriamanitra amin'ny fomadio, eny ho ampidian'Andriamanitra amin'ny famonjena dia ho feno fifaliana, mba ho tonga olo-baovao amin'izay fanantenana famelan-keloka izay. Nataony tamin'ny fotorotoro sy mangorakoraka ireo ry havana, ary izay no ninony fa tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina tokoa mantsy ny fotorotoro sy mangorakoraka. Araka ny andininy 7 amin'ity salamo paraky amin'ny 50 any. Ndia ry havako malala, ndia hosingantsika eto ilay hoe amoroa ny fomadio Andriamanitra eo, ary avozy iorina marina ny fanahiky, araka ny andininy 10. Fomadio no tadiaviny Davida ka tsahany eo amin'Andriamanitra, fomadio voavela elo, fomadio feno fanantenana fa omen'Andriamanitra lay fony, ary esorin'Andriamanitra lay fon'olona izay nanimba ny Davida namotika azy, satria lay fony izay no nibaiko azy ho amin'ny filana ratsy, ho amin'ny fanao ratsy, jangajanga namon'olona, ary dia indro hita fa tena tafalatsaka tamin'izany fahotana mahatsiraviny zany izy. Fa saingy izao amoroa ny fomadio Andriamanitra dia tena tefa ao amin'ny tompondray ny vavaka ataony eto, fa fomadio mba ho lay fon'Andriamanitra sy fanan'Andriamanitra no ao anatiny, hiala ho voavelany elony dia lay fo maloto rehetra sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Anjara famelan-keloka avy amin'Andriamanitra no tadiavin'ny Davida eto, fo vaovao, fanahy vaovao. Ary Andriamanitra moa miteny an'izany tokoa any amin'ny Ezekela 4:30, ny andininy 4:20, fo vaovao no ataoko anatinao, ny fanahiko no ataoko anatinao. Zany hoe tena ho raisin'Andriamanitra tanana tokoa Davida, ary zany ny fanantenany ka niteneny hoe amoroa ny fomadio ao, dia ho tonga ao ampony lay fon'Andriamanitra, dia indro ody fo vaovao dia fiainana tena loto tamin'ilay fo maloto teo, fifaliana amin'ny famonjena. Dia olona vonona hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra, olona vonona hitoetra ny fifaliana amin'izay hiaviany Jesosy ka tsy anana fanahiana tsony hoe mbola rakotreloko. Zany sika ry havako malala raha tsorina izao perikopy izao ho amin'ny fampiarana, dia izao ny anananao an' Jesosy Kristy ao am-ponao, ny anananao an' Jesosy Kristy anjaka eo amin'ny fiainanao, arak'izay hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia indro angatao izay tianareo fa ho tonga aminareo zany. Araka ny teniko hoe raha miaiky ny fahitanareo tokoa ianareo dia mahatoky somarin'Andriamanitra ka amela ny tsy fatateranareo. Miditra antsehatra amin'ny fiainantsika Jesosy, maka ny toerantsika Jesosy, mo ataontsika very havana fa raha mandositra an'Andriamanitra sika, mandositra ny fitondran'Andriamanitra, mo aefa nininona fa andeha ary
akao amin'Andriamanitra. Izay iteny amiko sy iteny aminao ankehitriny eto amin'ny izao toroteny izao manao hoe anaka atolory any fonao, mba ho tanteraka izany hoe fo madio no indro foronon'Andriamanitra indray eo amin'ny tenantsika. Fo madio no indro asaitin'Andriamanitra ilay fon'olombelona tiany ratsy, tiany filaniny ratsy, ny mpanao ratsy rehetra. Ka rehefa atolotsika ny tompony fontsika, atolotsika hiasany sy toerany, ho dioviny, ho fonenany, ho fiasany, ka ho maro toerana ao anatintsika ny fanantenana ny famelan-kely. Fitaovana mahomby teo an-tanan'Andriamanitra isika amin'izay ampiasaina antsika. Satria rehefa madio ny fo, mahazo famelan-keloka, ka manantena famelan-keloka, dia ho tonga any amin'ny fiainam-baovao izay tena ahatonga antsika olom-baovao. Ry havako malala, amin'ity an'ity ary ny afaka entsika mody. Ny tenin'Andriamanitra velombelomintsika anatintsika, finoana velona ao antsika dia izao. Ny vokatry ny fandinitena ry havana dia indro fiantorana amin'Andriamanitra sy fiankekeloka tanteraka. Rehefa tena rakotra izany fandinitena izany sika. Faharoa, ny vokatry ny fandinitena ihany koa dia fanantenana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ary tena mazo manantenana izany ny olona rehetra satria ampy antsika ny fahasoavan'i Kristy. Ry havako malala, izany ary no sitrapon'Andriamanitra, afatr'Andriamanitra ao antsika. Manampy izay efa nambara tao amin'ny 5 minitra ny soratra masina manao hoe aoke ny sitrapon'Andriamanitra anao ka atavintsika, ny tenin'Andriamanitra anao ka atavintsika, ka izay andrarana antsika dia tsy ho tanterahana, izay anakanana antsika tsy ho tanterahana, fa aoka ho tena vonona ampiaka ny vokatry ny fandinitensika ka hiaiky ny helokontsika ary antoraka amin'Andriamanitra, ary ampiatra ny vokatry ny fandinitena izay ataontsika isanandro isan'orosika, anatena famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, anatena fiainam-baovao avy amin'ny tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika izany afatry ny tety Andriamanitra izany. Oh
manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika teo dia tsy tanteraky isika. Dia iombona amin'ny vavaka fibebahana, amin'ny vavaka fifonana isika. Ry avako malala, aoka ny fontsika anaraka izao vavaka izao. Tompo, tsy tanteraky zahay. Manoloana ny teninao, manoloana ny sitraponao masina. Amin'izany mandrafo mamelany elokay. Fa tsy marina ny fibebahanay, tsy tena miantoraka aminao zahay, tsy tena miaiky ny elokay, satria mbola hitanao mameriny zany, ny toetra sy milony zany mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Tsy marina ny fibebahanay, fa to tsy miandrandrana manatena famelan-keloko zahay. Amin'izany rehetra zany mamindrafo mamela heloka, satria izay andrarananay no indro ataonay fony, izay andrarananay no indro tanterahanay sy ezahanay, asia enatrenao tsy mahamasina ary tsy mamendrika anay. Mamindrafo mamela heloka Andriamanitra. Dio zahay amin'irony fo madio, sasao zahay aoka ho afa-keloka enatrenao. Zany vavaka izany asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iandrandrahanay famelan-keloka, anatenanay famelan-keloka avy aminao. Sotra ry Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny hira fasy amin'ny 300 ataontsika endriny voalohany sy fahatelo anamafisana izany vavaka fifonana izany. Vavantsika dia Andriamanitra mpamela heloka mpandra izay mibebaka marina tokoa. Ko ankehitriny ary raiso am-pitsanganana ny teny famelan-keloka omen'ny Tompo antsika. Aorian'izany ny hira fahatelo amby 750 ny andininy voalohany sy fahatelo no mbola hiderantsika ny Tompo. Hoy ny Tompo, dia hopapazako rano madio anareo ka madio, ny mba ho afaka amin'ny falotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Misorika aminareo amin'ny nofinareo fo vato ka omeko fo nofy ianareo, ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka tonga anareo andeha araky ny lalako sy hitandrana ny fitsipiko. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra nino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amin'izany ary
dia sambatra ny olona zay voavelany sy voasarana ny taotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misitaka ny fanahany. Amen. iombona amin'ny fanikempinoana laharana fahatelosika anambarantsika ny finoana ionaken'Andriamanitra sy ny fiangonana ka izany laharana fahatelo izany no irahantsika manambara ankehitriny. Andriamanitra sy koa zay falalanitra sy ny tany, Andriamanitra dia falana, Andriamanitra dia fiara, Andriamanitra dia manjaka tantalo indrindra taonany Israely, Andriamanitra dia mampiseho ny fiarany antsika, akory mbola hampanonga isika dia mankany antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanany filanatotsika tongaizy mikasika amonjy be izy olana sy faharinana ny fiaina izy tsy mioko ao masika ny Madagasikara mivany masina izy manambara fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika fa rairay ihany no ratifasika rehetra ho teny amin'izay fahanisena zay mandresy tontolo zao dia fitontsika tombo atomboy mitonay. Amen. Mazo toerana riavana. Mivavaka sika riavana. Raha eo misaotranao zahay, raha afaka miombona amin'izao fanompona masina izao ka indreo indray ny mpanomponao izay navita ny asanao nanavoa ny mpanoloran-tena tamin'ny tian'io ity rehefa nanatateraka ny azakazaka masina rehefa nantenana tamin'ny herinandro iny. Dia ankasika ao izy ry Tompo, ary dia omeo fosy fanahy vonina nompo anao mandrakariva amin'izay iantsonao sy fidiananao azy. Indre tokoa mitsangana eto amin'ny alitara Tompo, ireo andimby azy indray ho amin'izao herinandro vaovao zao manomana valim-pokio azy ianao, fitahiana sy fanambinan-tsoa raha koa ny fahasoavanao izy Jesosy. Ary amin'izany kio no itonay ambavaka ny ankonany, matiaro misaotra anao noho ny fitantananao ny fiainany, ary dia hoarovanao amin'ny raty rehetra ho tahinao mandrakariva, indrindra ny zanany izay any ampita an-dranomasina any. Tompo, Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky anao, manerana an'izao rehetra izao afaka mandray an-tanana ny olonao rehetra. Dia izay no mangataka ry Tompo ho an'izay kisalama rehetra, niza naiza Tompo, sitrano izy ireny. Ary eto koa izay no mangataka ho an'ireo izay azo pahoriana, ampahirezo ry Tompo, omeo finoana sy fiainam-baovao amin'izay antorana aminao lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mivavaka ho an'ny firenenay, Jesosy anjakao ny nosinay, iasao. Ary teo ka hitoetrety ianao ho mpanjaka ny mpanjaka ho tompony Tompo eto amin'ny firenenay. Andriamanitra o, mivavaka ho an'ny fiangonany zahay, iray amin'izany ny efitrikemo mbola ho mpaminany eto amin'ny firenena ilaza ny afatra ao itoro ny teninao. Izahay etỳ amin'ny faritra ny vontovorona fanantenana, avita ny anjara fitoriana fantarany ambaindainy ny fanjakanao anie amin'izay anirahanao anay. Ary eto izay dia mivavaka manokana ho an'ny asan'ny fiangonana
dia io fananganana ny trano vato fiangonana io. Matoky izay fa ianao no anetsika ny vaokanao miara-metana, miara-mirona manao ny asanao ho voninahitra irery any. Fa ankehitriny ry Tompo, indreto ny mpanomponao, angataka aminao izay mba irininy fo ny angatahana ho tonga eo amin'ny fiainany. Matoky izay fa peny vavaka ianao, amaly ny vavaka mangina izay atao ankehitriny. Misaotra raha eo fampeny vavaka ianao, valio vavaka ny olonao tsirairay avy ho fiombonanay, dia sitrakainy manao ilay vavaka tsara indrindra manao hoe ho arak'izany ho tanterahantsika ny hira fanampiny fahasivy ambin'ny ka ny andininy voalohany ihany dia ho raisina tsodrano aorian'izany. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny tsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anaran'i Jesosy, ary ho tanteraka amin'ny mpianakavy ny finoana rehetra an'izany. Iaro anao anie ny Tompo, iaro anao amin'ny ratsy rehetra ny Tompo, iaro ny fananao ny Tompo, iaro anao ny Tompo namiditra na mivoaka na antsana an-tanàna ao mandrakizay, dia ho aminao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina. Amen. Mazoto toerana ry havana, mivava mangina misaoran'ny Tompontsika. An'Andriamanitra irerin'ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.